Vaovao hafa tanteraka kosa indray teo aloha teo dia maro ny vehivavy malagasy no misedra olana rehefa alefany ireny agence de placement ireny miasa any ivelany entitra ny fanjakana manoloana ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa nandray fepetra entitra ihany koa izy ireo noho izany. Iverina isokatra ny fahafahana mandefa mpiasa malagasy ila ravinahitra any ivelany. Ireo agence de placement nanavoany fifanarana sy nahafeno fepetra ary azo agrément ihany no afaka mandefa izany ka miisa 7 izy ireo amin'izao raha toa ka 7 teo aloha. Ka ny amin'ny Nosy Maurice, Seychelles, la Hong Kong no nahazon'izy ireo alalana. Pakady aloha zany dia voarakitra ihany ao anatin'ilay deux politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Ao anatin'io dia mametraka fiaramiasa sy fimonana antoka maromaro irahana amin'ireo atao hoe PTF, partenaire technique et financier, tahaka ny hoe UNESCO, BIT sy ny sisa mba tsy anatinoko ny sasany zany. Ireo zany nametrahana fiarahamonina antoka mba ahafahana mandray tanana misimisy kokoa sy matomatotra kokoa amin'izy ireo. Mahakasika ny amin'ireo pays à risque kosa indray dia tsy maintsy misy ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny firenena roa tonta. Isan'ny olana namoizana aina malagasy maro ny herisetra maro sy ny tsy fahafehezana ny asa ary ny tsy fisian'ny fiaramiasa eo amin'ny firenena roa. Nampisy an'ireo olona ireo voalohany indrindra dia tsy fahaizana ny asa natao, tsy fahafehezana ny teny firenena nandehanana ary tsy fahaizana ny kolontsaina nisy tany. Dia tsy voahary ihany koa zao satria mety tsy voahary maso tsara ny partenariat misy na tsy miara-mombona antoka ny mahasovoantsika tany. Ankehitriny anefa dia ho sarotiny ny ministera amin'ny fahaizana sy ny fanofanana ireo tanora izay asa ivelany. Izay zany no fepetra voalohany inonay fa nisokana izay lesoka taloha. Karaha voaly izany fepetra rehetra izany mino izahay fa isosa tsara ary azo tombony ireo miasa ivelany. Isany koa ny comité interministériel ivondronan'ny ministera maro ahafahana manara-maso ireo miasa ivelany hiantohana hatrany ny fiarovan'ireo mpiasa mila ravinahitra any ivelan'ny Madagasikara.